marika ravalimanana Rina Randriamasinoro teny amin'ny boriboritany faharoa androany. Fanirisoa Erinaivo noroahina tsy ho mpitsara intsony. Kianja Beny Mahamasina nasiana fanamboarana ny kianja filalaovana baolina kitra. Magnano mbola tsara antsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matinaly ity alatsinainy faraka ambin'ny folo ny volana Novambra taona 2024. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao. Karibu antsika jiaby manasantsika anaraka n'izany hatramin'ny farany. Manitsaka ny herinandro faharoa ny fotoana ny fampelezan-kevitra amanomboka amin'ity niany ity ho an'ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra manokana dia nitohy tany amin'ny boriboritany faharoa iny ny fitetezana fokony tany sy ny boriboritany izay notanterahany niaraka tamin'ireo mpiaradia tamin'ity niany ity. Ravo Razafy Mahenina no nanaraka akaiky an'izay, teo ihany koa Itokira Marolahy izay mitatitra ny vaovao. Sacrifice apaixonante tanane tanora mavita tsy miamboady duria kame tsy fivoaranisy kandeha atsika ifanolo tanana taizy nerena ihany no fidina ombeny tanana izy amoany anay izy no fidinay ombeny tanana rina ihany no milay izy no fidinay. Tsy zovina mirehetra fa akaiky vahoaka ny kandidaty Marina Randriamasinoro laharana faharoa hitany avokoa ny elakelatran'ny rehetra tao amin'ny Ivanjambohitsoa, Ambohibary Androndra, Ampamantanana ary Morarano ao amin'ny boriboritany faharoa. Tsy nasakana azy ny hafana ambesy ny fako eraky ny lalana vao maka azy izany naporisika ny rino hiezaka sy hametraka ho laharam-pahamehana ny sosialim-bahoaka eto Antananarivo renivohitra. Olana amin'ny tsy fahampiny rano fahatapahan-jiro matetika ary ny fako misy avovona no tena iaina ny ponina eny boriboritany faharoa. Rehefa nandeha ny tanàna teny mezaka mampafantatra ny olona manao portaporta dia mitovy daholo ny olana amin'ny ankapobeny. Ny fako tsy voaroaka, ny tatatra tsy etsina, ny rano tsy misy, ny jiro tapaka. Zay zava-misy sa tsy zay? Inona ny tena atao izany? Fijeriko tena fijeriko manokana ary tena mahitsy amin'ny teny. Misy elanelana be loatra eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina. Bidon tsy bidon milahatra eraky ny tanàna. Zany zao no tena mampalaza antsika sy ahafantarana antsika. Zany ve dia tsy vita ve ny mamaha zany olana zany raha tena zany no tena atao, raha tena zany no tena hoe fa zay no teneniko antsika mety misy angamba tsy dia mahita tsara, tsy dia midina ety amin'ny toerana ety amin'ny vahoaka ety ka tena mahalala hoe zao ny zavatra misy iainana ety mbola zavatra fa mamaika anazy andeha hanolotra tany ery ananiny ery na hanamboatra vilona ery ananiny ery. Zany teny antsika vahoaka eto alohantsika zao ny miaina zay hanatsara ny fiainantsika eto no ataontsika. Tsisy rano eto ataontsika zay eto. Tsy tsangan'olona ny kandida natolotry ny Antokotima ho ny filohany Marika Ravalimanana. Tsy maintsy vitaina ny fanamby, tsy maintsy jerena ny vahoaka izay mijaly isan'andro. Dia mahazo izay tsy fisiny rano ve daholo ny olona rehetra. Anjarantsika izany mierikeritra tsara hoe ahoana ny tokony atao mba hamatsiana rano. Ny rano ny fiainany. Eto zao dia mahita ny reto mpanasa lamba reto dia tsy afaka manasa lamba ilay olona satria tsisy rano ao aminy. Dia miandro rano izy. Dia hoy aminareo hoe raha mandalo aty ilay izay tsy hoe manao propagande fotsiny fa tena milaza amin'ny vahoaka malagasy tsy mbola nisy ohatran'ity hatramin'ny venatany tany. Zany hoe tsisy rano zany dia tsisy jiro zany. Dia anjaranareo koa mba milaza koa ny vahoaka hoe zao ny zavatra manjo zany olona tsisy rano manitry ny 2 andro zany na 3 andro zany zava-doza amin'ny fiainana zany. Zay ny zavatra hitako dia manome courage anareo, manome fahampanantenana anareo fidio rino laharana faharoa. Dia ny conseiller laharana fahaefatra. Ny ampandaniana ny kandida Rina Randriamasinoro kosa no tena atao laharam-pahamehana ho ny solombavambahoaka voafidy. Mety ohatrano ny fitetezana ny faritra eto an-drenivohitra ataon'ny kandida Rina Randriamasinoro laharana faharoa.
efa mijaly be mihitsy izay tena mijaly mihitsy efa mivavaka zay mivavaka ao amin'ny Marina zany rasy ampitanainy eo numéro 2 zany aliny teny tafotony tafarana fivoarana zay mila toka mila namana fahazazavery mila olo mavitany sary tanorany aksona hoe lela mahery atokisana sady lehibe anovavoaka izy no tena matotra tsara rehefa elanelaka tonga amizay le fivoarana eto atanana. Ny akony nomaly alahady kosa indray dia tokantrano miisa 12 no nahazo fanomezana manokana avy amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Ramatoa vadiny tao amin'ny FJKM Anjeva nandritra ny fanamasinana ny mariazy Vaovao tany Antoerana. Niarany ombim-bavaka tamin'izy ireo ihany koa moa teny Anjeva ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny omaly io sady nanome afatra ho an'ireo izay nahazo tokantrano vao voasina izay. Germain Omenjanahary sy Manora Andriamalala. Baiboly miisa 12 no fanomezana avy amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana mivady ho an'ireo tokantrano izay nanamasina ny fanambadiana tao amin'ny fiangonana FJKM Tranovato Anjeva ny alahady fa 1 ny volana Novambra teo. Nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fanolorana ireo fanomezana ireo no nanamafisany fa zava-dehibe ny dingan'ny fanamasinana fanambadiana eo anatrehan'Andriamanitra ary io no isan'ny mahazava-dehibe ny fiangonana. Vola ele misy andeha fanamasinana ny fiaraha-misyfety dia tamin'ny mera nanona zay waizenao misy zay fanamasinana olona vato nofona dia zavatra atao an-tsainy iny dia ny anamasina ny tokantrano izy zareo zava-dehibe loatra tena zava-dehibe loatra ny fiainana fanambadiana izany. Eo izy hoe ty misy baiboly farana zay tsara indrindra tsisy manatety anazy eto mety hoareo izy ireo zavatra natany hoe manana anjara toerana lehibe ny fiangonana eto amin'ny firenentsika satria nahoana fitezana fitezanantsika eto voalohany reo zany le dimitra singolate sy singolate le fitezanana azy no mpianto ny andro mahakrisianina atsika dia ananantsika fanantenana na atsika fankristianantsika hoe andopa le fianana izay ilay miara mitoetra amin'ny Andriamanitra amin'ny andro orina efa miala etsika. Nisaotra n'Andriamatoa Marc Ravalomanana mivady ny mpitandrina sy ny fiangonana ary ny kristianina noho izao fankahirezana sy ny fanabeazana ny tanora tsy hiala ao anatin'ny finoana izao. Goavana hoy izy ireo ny fietsika sy ny fametrahana amin'ny toerany ny setry ny finoana kristianina eto Madagasikara, indrindra fa ny fanabeazana ny malagasy ifikitra mafy amin'ny Kristy. Zay ny ranandalo tany Anjeva fa ny teto Antananarivo renivohitra indray tamin'ny omaly dia namonjy ny fotoam-bavaka izay nanasany ny fiangonana Jesosy mamonjy azy teny Akorondrano omaly ny ben'ny tanàna Antananarivo Ramatoa Laura Valomanana niaraka tamin'ny kandida Rina Randriamasinoro sy Ramatoa vadiny. Fiangonana izay anisan'ny nanomboany Rina Randriamasinoro ny fianarany moa ny teny amin'izany fiangonana Jesosy mamonjy izany. Tahaka izao ny akon'izay tateriny Jessica Miray eo amin'ny sariny tahiriny aina ranariny ireny. Niarany ombavaka tamin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny kandida Rina Randriamasinoro mivady. Nahavita ny adidy koa hoy ny ben'ny tanàna Antananarivo Laura Valomanana ka ampity indray ny adidy amin'ny Rina. Vita somatsara le adidy masina teo amin'ny firenena ka dia nisaosan'Andriamanitra izahay ary indrindra ihany koa mbola nomeny zanaka iry mba handidy amin'ny toerana izay nentsika rehetra ambavaka mba ho tanteraka somatsara zany satria Andriamanitra ihany ny tompony teny fanahy ho an'Andriamanitra rehetra. Dia mbola nomporofony nandritra ny fandraisam-pitenenana ihany koa ny mahazanaka Antananarivo azy. Teto amin'ny ity sekurity ao izy no nianatra tany amin'ny taona 520. Nanamafy hatrany izy fa vonona hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Efa maro mety mahafantatra ny tena fa amin'ny tele na
nianatra voalohany indrindra tambola kely tamin'izany tamin'ny 1985 tamin'izany ty fiangonana ty todika tany rehefa tsy otra amin'izao i pasteur Daoud tamin'izany no tahaka ny fiangonana tadidiko mihitsy ny tany anay tamin'izany isy feraniva sy frera Jojo anisan'ny taiza sy korokorana ny fiangonana tamin'izany kely ary nampianatra tsy vita hoe fahalalana amin'ny maha-olombelona fa nampianatra amin'ny maha-alalan'Andriamanitra tsy fantatro ny zareo na mety manatrika na aona tsy eo fa anisan'ny nampianatra nakava isy feravakoly sœur Salamondra et sœur Charlotte. Sœur Charlotte lay sorako manokana satria mbola kely tamin'izany zanany mihitsy satria natao hoe niny natao rehefa mitondra akanjo avy any an-trano izy lobatera ohatra hoe zavatra tsy rehetra toko tamin'izany isorako be dia be ary isorako any fiangonana tadidiko daholo hoe mijoro eto ankehitriny manana familina satria mahita zavatra misy eto amin'ny firenena sorako be dia be mahatrano mera fahalalana nametraka amin'ny fitokisana anohy azy izaka rehetra natao ary manana familina hitondra anjara-biriky amin'ny firenena manoloana ny zavatra misy rehetra ka dia mangataka vavaka amintsika mpiray-fiangonana mpianaka vavaka amintsika tsirairay azy mba azy sitrapon'Andriamanitra no tanteraka tsotra tsy candidat fe candidat fotsiny araka izany Irina Randriamasinoro napetraka mba hitady seza fa napetraka mba hitady vahaolana ny aina ary nahita maso ny fahoriana marina iaina am-ponina mahafantatra tsara ny vahaolana mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka ny Antananarivo araka izany. Araka ny hitantsika tagnatin'ny lohatenim-baovao teo dia noesorina tsy ompitsara intsony ramatoa Fanirisoa Ernaivo araka ny fanapahan-kevitry ny CSM tamin'ny fahafito ny volana Novambra loso teo iny. Naneo ny heviny momba izay indrindra ny avy amin'ny sendika ny mpitsara eto Madagasikara ny filohany Clément John no namory mpagnano gazety tamin'ity niany ity. Hoaratsika ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiry ny anarana ireny. Ny fahafito ny volana Novambra lasa teo tao anatin'ny fivorian'ny CSM filan-kevitra faratampon'ny fitsarana no naharay vaovao avy amina akaonty fako tamina tambazotra tserasera ramatoa Fanirisoa Ernaivo. Voalaza ny akaonty fako io fanoesorina noroahana tsy ompitsara intsony Fanirisoa Ernaivo. Raha ny nambaran'ny SMM sendikany mpitsara eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny filohany dia azon-dramatoa Fanirisoa Ernaivo atao tsara ny mampiakatra ny raharaha ary mangataka ny didy fanafoanana io fanapahan-kevitra izay noraisy ny CSM io. Dia maromaro moa ny zavatra nilazainy hoe nisy zany collecte de signature avy any amin'ny solombavam-bahoaka nalefa any amin'ny CSM marina ve zany fa zay moa tsy membre ny CSM dia tsy afaka mahita an'izay fa tsy maintsy ry zareo any amin'ny CSM ny mahita an'izay. Tena fa hoe nisy tokoa zany ny fandrohana azy ary rehefa nisy ny fandrohana azy mbola manana voie de recours izy hisaisir ny Conseil d'État raha ohatra hoe mahita izy fa misy ny tsy fanarahan-dalàna zay nilazaina fa nataon'ny CSM tamin'ny fandraisana an'ilay fanapahan-kevitra dia tsisy zavatra azonay SMM atao fa dia hoe inona ny fomba anorona hevitra azy sy ny fanampiana azy dia ho tonga any am-pelatana ny décision hoe dia partira ny fahazahoana ny décision zay izy dia manana 48 heures hanaovany angatahany sursis fampiatonan'le didy sy fangatahana fanafoanana. Nanamafy Fanirisoa Ernaivo tamin'ny resaka ny fanaovany tamina mpanao gazety an-tsoratra iray fa misy ambadika politika ny fanapahan-kevitra izay noraisy ny CSM tamin'ny 7 Novambra io. Mampanontany tena tokoa ny antony nandrosoana iray andro mialoha an'ilay fivoriana izay niantsona azy manokana kanefa tsy nampandrenesina mialoha akory ny tenany. Mbola mitsaby tena any ivelany amin'izao fotoana izao moa Fanirisoa Ernaivo raha ny loharanom-baovao. Mitohy ny zava-misy amin'ny olana eo anivon'ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao. Tompon'andraikitra maro teo anivon'ny orinasa mpanjakana Jirama no noesorina tamin'ny toerany tamin'ity androany ity. Isan'izany ny directeur d'exploitation des réseaux interconnectés, ny directeur technique au Antananarivo, directeur production d'électricité, directeur principal région Antananarivo,
directeur approvisionnement et logistique ary ny directeur de la communication. Raha tsy ahivina ny farany volana oktobra teo no nesorina tamin'ny toerany ny ministry ny angofo sy ny akoranafo Ivonjy Andriamanga ny olany rano sy ny jiro indrindra ho an'ny eto Antananarivo anefa vao maika miha mahery vaika hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nandray ny andraikitra tandrify azy ny commune Antananarivo renivohitra androany nasiana fanamboarana ny kianja filalaovam-baolina ao amin'ny kianjaben'ny Mahamasina tafiditra indrindra agnatin'ny fiomanana ao amin'ny fandraisana ny lalao bevata ho tanterahana amin'ny sabotsy ho avy izao ilalaovan'ny ekipa pirenena Barian'i Madagasikara moa ity fanatsarana izay natao ity. Yasin'Andriamalala sy Mathieu Princy. Tsy miravoravo tanana ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fandraisana lalao goavana baolina kitra ifandona ny Barian'i Madagasikara sy Ethiopia amin'ny sabotsy ho avy izao. Amin'ny malalao iraisam-pirenena ny lalao ho tanterahina dia natsarain'ny commune ny kianja filalaovam-baolina ka nesorina ireo mety hanelingenina ny lalao eny an-kianja. Tsy mikely soroka mihitsy zay zany ary manao ny ainay tsy ho zavatra amin'ny fanatanterahana ny lalao amin'ny sabotsy io izay vona pirenena satria lalao anatin'ny CAF zany ty Confédération africaine ny football aty Afrika zany ary fantatsika moa misy ny Baria amin'izao fotoana izao satria manana ny toerana ngeza be. Ny fanaovana an'ity eto zany dia misy ny compactena ny pelouse ny bozaka zany mba tsy hisy zany hoe misy ny défaut de terrain na hoe misy mitototona amin'ny baolina ka tsy tokony handeha tokony amin'izy. Nisy omaly ny fifampiresahana teo amin'ny solotenan'ny CAF sy ny fédération ny baolina kitra niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra maro amin'ny fandraisana ity lalao goavana ity. Tapaka fa tsy maintsy nasiam-panamboarana ireo fotodrafitrasa mety hampisolana amin'ny fandraisana ampijery izay fiaraha-miasan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fédération ary ireo malala-tanana. Ary amin'ilay vavahady ary zany hoe nisan'ilay loza tamin'ny nafatesana ny prétendra zany dia namboarina ihany koa hitanareo amin'ny raha lajerenareo amin'ny sary eo ihany koa ka dia manantena petit baolina kitra malagasy anohana ny Baria eto amin'ity kianjaben'ny Mahamasina ity. Isorana manokana eto ny fiara-miasa amin'ny malala-tanana izay nanome atsika ny compacteur ty izay entitsika anaovana ny compactain'le pelouse zany zava-dehibe zany izay firariana hoe raha mbola misy ny malala-tanana afaka manampy sy afaka miara-miasa dia mandray mpifaliana izay misokatra amin'ny vavaravarana ato amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Isorana manokana eto ihany koa ny fiadidena tanàna Antananarivo satria niara-niasa tanteraka tamin'ny fédération malagasy ny football. Isorana ramatoa ben'ny tanàna satria tsisy ny sakasakana, tsisy ny hoe zavatra tsy ny fitoviana hevitra fa tena mitovy tokoa ny tady dokanga eo amin'ny mpikarakara ny fédération ny malagasy ny football. Ireo tapakila fidirana amin'ny lalao etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina kosa dia anjaran'ny fédération no mamaritra ireo toerana hivarotana izany. Ya, tapaka tokoa zay tao amin'ny fivoriana izay natao tamin'ireo solotenan'ny CAF tonga teto moa ny commissaire matsa fa manomboka amin'ny 9 maraina zany dia misokatra ny vavahady eto manomboka amin'ny fivarotana amin'ny bia dia misy toerana maromaro zany izareo amin'ny FMF moa ny tena mahita hoe eto ny point de vente n'le bia izay tonga dia tsara marihana tamin'izay fa izay mahazo be tonga dia miditra fa tsy mahazo hoe vidy be dia lasa mivoaka mandeha hijery olona na hoe hividy sakafo fa tsy maintsy tonga dia miditra. Ho tapaka lalana manodidina ny kianjaben'ny Mahamasina amin'ny asabotsy araka ny fampitam-baovao. Izay ny momba n'iny fa lafim-baovao hafa dia niteraka malo teo amin'ireo mpino Hindu sy ny mpino Silamo tany Inde ny resaka ady tany amina tenimpolo iraiky any Inde. Efa 100 taona ny maro moa no nitranga ny disadisa teo amin'ny roatonta ka niboaka ny didim-pitsarana. Nampahafantariny masovoan'ny Inde miasa eto Madagasikara tamin'ny mpagnano gazety ny valin'io didim-pitsarana io tamin'ity androany ity araka izao manaraka izao amin'ny alalan'ny fandikana teny amin'ny teny malagasy. Nanomboka tany amin'ny taona 570 tany izy io ka ireto mpitsara dimy reto dia
toy izao zany nivalin'ny fitsarana navoakany hoe temple ihany zany no ahorona eo amin'ilay toerana idimy io Aram Lala Virajman izy ary ho an'ny ankilany kosa izay ho an'ny islam zany dia nangataka ho an'ny gouvernement indiana mba hanome tany 10 hectares izay tsy lavitra ny Ayodhya ihany koa anorenana mosquée ho an'ny comité sunnite vaky fa aussi anorenana mosquée eo amin'ny toerana izay tsy mifanalavitra ny io temple io ihany zany efa efa voalaza teo moa efa ela zany ny olana io fa zay vao nivaly izy ka ny antony tena hoe niantsony ny mpanao gazety zany mba tsisy fantikana vilana n'izay valim-pitsarana izay fa io valim-pitsarana io zany dia tena tsinjony an-daniny sy ny ankilany ka vokatr'izay dia nilazainy teo hoe rehefa noekeny an-daniny sy ny ankilany io valim-pitsarana io ary vokatr'izay dia afaka no zany hiara-monina ao anaty filaminana sy ny fifankatiavana ireo communauté anankiroa ireo sy ny manomena manerana an'izao tontolo izao. Araka ny efa fanao isan-taona dia misy ny lanonana fahatsiarovana ireo mahery fo maty ho an'ny la Frantsa nandritra ny ady lehibe roa ny fanesy ary ny fampitsarana an'izany rehefa tonga ny daty ny 12 ny volana Novambra tahaka izao. Tetsy amin'ny tsangambato ny Anjelinanosy no nanaovana izany androany ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Ny andindin'izay eo amin'ny sariny tahiriny ana ranariny. Malagasy mandidina ny 3,000 no maty sy na tsy hita popoka nandritra ny ady lehibe voalohany ka hatramin'ny ady lehibe faharoa sy ny taorian'izay izay niadina ho an'ny la Frantsa. Fifanompoam-pirenena tsy maintsy natao izany nandritra ny fanjanahantany. Avy amin'ny firenena zanatany ny ankamaroan'ireo miaramila nady ireo. Tsaroana isaka ny daty ny 12 Novambra ireo miaramila frantsay sy ny avy amin'ny fireneka fanamoy ny ainy ho an'ny la Frantsa ireo. Anisan'izany ny teratany malagasy. Mbola misy vitsivitsy ireo akangasisana namborana tsy maty tamin'ny ady samihafa natrehan'ny frantsay afaka mitantara ny sombo ny zava-nisy ny ainan'izy ireo tamin'izany. Isan'ny nandray ady magatsika nataon'ny frantsay tamin'ny ady ny fanjanahantany dia nanatritra ny Indochine, Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte koa tamin'ny 1956 dia aseka mata frantsay zany filazanay amin'izay fotoana izay tsy dia manahoana loatra fa zany hoe moa efa zay omena eo dia faliny fa raha hoe mitovy amin'izareo frantsay mitovy aminay any Frantsa tsy mitovy mihitsy ny tombotsoa azonay aty amin'ny outre-mer aty amin'ny tany sasana mandray zay mandray retraite de combattant fa tsy mitovy amin'ny zareo any ivelany any Frantsa. Io zany mbola iadinay amin'izao fotoana izao natria fanjakana frantsay. Raha mampitahany zany dia ohatrany hoe mandrisitra hoe maiady midera setry ny ady zany manko madama hoe zava-doza aza misy zany fa zavatra tokony tsy hisy misy ny ady fa ny ady zany zava-doza misy zany. Samy manana ny fomba niainany azy ireo antsoina hoe ancien combattant de l'armée française. Nandray anjara tamin'ny ady teo anelanelan'ny taona 470 sy 700 hatramin'ny taty aoriana ny taona 570 sy 700. Ankoatra ny fametrahana fehezam-boninkazo fahatsiarovana izay fanao isan-taona, nampiavaka ny fanamariana tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity ny fampandraisana anjara ireo zaza aty afara sahady tamin'ny fampahatsiarovana ny tantara. Teo ihany koa ny fanolorana maro-boninahitra ho an'ny teratany frantsay iray izay miasa eo anivon'ny zandarmaria malagasy sy frantsay. Ny miaramila malagasy no nandravaka ny lanonana tamin'ny mozika ny tafika sy ny fanamina. Regny ny masaka azo natolotra tamin'ny tiny any ity tato anatin'ny vaovao tompoko lay sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadigna misy ny fandarana manokana izay ampahafantarana ny vaovao mahakasika n'ireo kandida izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara amin'izao fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ho tanterahana manerana ny Madagasikara izao. Magnano ny samy tsara ao amintsika jiaby ary ny tenako amin'ny manaraka koa veloma tompoko.